Kiko daholo zanakasikara dia misaotra nareo manaraka fandaharantsika isan'andro androany dia miresakitsika androany mahakasika ny hoe inona ilay izy tovovavy 17 taona miaraka amin'ny lehilahy 25 taona afaka miaraka ve izy anankiroa petraka eto amin'ny tovovavy izany resako na vita fianarana ndry dia isaorana ndry na vita fianarana tsara be izany tsy afaka mianatra intsony ndry tsy maninona izany ankipiso lalam-piainana izany tsy voatery hoe ho tafita be any ambony any ndry fa miankina amin'ny miankina amin'ny ray aman-dreny any fa ny ataondry voalohany dia tsy maintsy mitady asa ndry tsy felan-tady sy nenanao sipa ve ndry normal be izany 20 taona izany ankipiso dia mbola zazakely tady tsara fa zazakely ndry fa inona ny hoe zavatra tokony atao ndry raha ohatra ndry ka te ho lasa olon-dehibe ao an-trano ndry manova famindra voalohany rehefa avy misakafo ianareo dia tsy miandry tenenineny lasa ndry mitsangana dia ahorindry vilia rehetrarehetra eo dia lasa ndry manasa vilia lasa olon-dehibe ndry amin'izay gaga neny hoe lasa olon-dehibe ilay zanako mety hitomany mihitsy ndraiky lehibe tato ny zanako rehefa maloto feno lamba maloto ao an-trano tonga indray dia lasa ndry mandeha manasa lamba fa tsy asan'ilay mpanampinay izany fa tsy anahy rehefa anambady indrindrika eny anasa lamba fa mitetika an'izy ndry tonga indray dia lasa ndry mandeha manasa ny lambanareo ao an-trano na ny dadanareo na ny mamanareo na ny adandry na ny zandry ndry tsy misy ifanjana ndry izany satria ndry efa te olon-dehibe tsy maintsy manao an'izany ndry vao mahita zangy eny ianareo tonga dia faly andrikaka lasa olon-dehibe izy lehibe tato ny zanako faly angeny eny dadanareo koa raha ho gaga na tsy miteny mivantana ary izy tsy maintsy ahita an'izay fihetsiky indry izay dia ho faly izy hoe lasa lehibe ndry raha ohatra tsy avelan-dada sy neninareo ohatra indry sy ny sipandry tamin'izany fotoana izany amin'izao izy mahita ndry mivadika olon-dehibe ndry mahasotro tso-drano tsara tarehy ndry avy eo ny fipasohana ao an-trano lasa koa ndry tonga dia mipasoka aingana fa tsy mifanjana amin'izany satria ndry te olon-dehibe ndry efa te hanambady tandremo anefa satria ao ndry dia hanao mpiasa-trano ao an-trano ao foana fa ny tena zava-dehibe mitady zavatra atao mialoha amin'ny fanambadiana vita baka ndry tsara izany mitady asa ndry asa matotra asa tsara izay ilay mahaleo eo tena mila mahaleo eo tena vehivavy vao miditra ao tokantrano efa mianatra fiainana tokantrano ndry izay dia efa fantatry neny ny fivoarany rehefa lasa olon-dehibe raha ohatra hoe ka tsy avelan'ny nareo dia ny fahitany nareo an'izay dia lasa hitany hoe ho avelan'ny indray lasa manao sipa amin'izay fotoana izay raha 20 taona ndry tady tsara mbola zazakely dia aza mipingapinga mihitsy hoe andeha hanokatra fiaingana mbola tsy azo atao izany raha tena tiandry tokoa ilay lehilahy tiandry ilay lehilahy name promesse name toko be izay tena laiko mivadika indry tady tsara fa lehilahy tsy mena mivadika androany ndry je t'aime mahazo fory izy androany velominy ndry lasa indray izy mandeha manenjika alikary raha mame toka izy androany tsy maninona izany miaraka miasa aloha ianareo izy aloha efa miasa izy tsy maninona izany meo courage foana izy omendry courage izy raha ohatra izy moka hoe mbola bandy manalazy tsy maninona izany fa aleo izy mba hanalazy tsy misy maharatsy izany tsy afaka mitenina azy izany ndry amaha-lehilahy anazy dia aleo izy aloha hanalazy tsara fa mila miasa ndry mba ho famimbatonta amin'izay fotoana izay ary lery rehefa hitan'lery hoe tena sipametsiketsika ndry lasa famimbatonta miasa tsara ndry ao an-trano koa ndry tonga lasa jejojejo manao ny fiainan'ny vehivavy rehetrarehetra tara tampoko lery tonga dia mety hitrosa indray ary izy raha tsy manam-bola tena hitrosa ary angafa tena nao mariazy ka alaiko vady ilay sipa ary satria tsy matahotra ako satria izy sao dia misy paka indray izy izay no tokony ataondry neny menatra ndry koa neny ilay resaka momba ny lely satria tsy inona menatra izy tamin'ny menatra fatany rano taloha dia izay no tsara ataondry dia lasa olon-dehibe ndry avy eo amin'izay fotoana izay ny fivoarana dia tsy ny hoe miaina ny hafa fa ny fivoarana dia ianao ihany no manova famindra manova ny ho avinao dia mivoatra ianao avy eo rehefa mivoatra ianao mety tsy ritra daholo ndraiky rehetrarehetra voatra ry ilay
Fa zavatra tokony lazaiko aloha dia le miresaka namana be. Aza dia mahatoky namana loatra satria misy ny namana mpandetika, mpandainga, mpamitaka. Noho izany aza dia mahatoky namana loatra. Izay fa tsodrano tsara be no ataoko ho anareo roa. Engany hivady soamantsara anareo roa. Raha misy koa moa izany mifankatia ohatran'izay dia engany anareo roa ihany koa mba ho tafita satria tsy maintsy fifanohanana ny fiainana. Izay fa mankasitraka tompoko.